Teny makasika niny fa fararandana pitokanana kosa omaly tao amin'ny commune Ambohimangarova tao fototra vitrasa 5 be izao no indray nitokanany be ny tanàna sy ny mponina tao an-toerana. Bureau commune, bureau Pokotany, CEG samy ao amin'ny Fokotany Anosy Arivo, CSB2 ao amin'ny Fokotany Ambohimanga ary tetezana ao amin'ny Fokotany Soavinandriamanitra. Anisan'ny fotodrafitra sagoavana tafatsangan'ny commune Ambohimangarova ireo na dia teo aza ny krizy nilatsahan'ny firenena tao anatin'izay efa taona izay. Nambaran'ny ben'ny tanàna Fidy Malala Ravonjatovo fa ireo fotodrafitrasa ireo ny tafatsangana dia noho ny ezaky ny commune manokana na koa ny arahan'ny commune tamin'ny praiminisitra lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany tamin'ny alalan'ny vola famatsiana dégâts cycloniques. Ny bureau Pokotany ao Antsahakely dia nandaniana 5 tapitrisa ariary mahery volan'ny commune Madidio. Ny tetezana ao amin'ny Fokotany Soavinandriamanitra dia nandaniana 2 tapitrisa ariary ny sahasahan'ny commune sy ny olona tsara sitrapo. Ny fanamboarana ny bloc sanitaire ao amin'ny CEG Anosy Arivo, ny fanarenana ny trano fiterahana sy ny toeram-ponenan'ny dokotera ao amin'ny CSB2 Fokotany Ambohimanga ary ny fananganana ny bureau-ny commune ao amin'ny Boriboritany Anosy Arivo dia nandaniana 80 tapitrisa ariary ka ny 50 tapitrisa dia avy amin'ny VPDAT ary ny ambiny 10 tapitrisa dia volan'ny commune. Ny zoma teo no nataony lanona pitokanana ireo fotodrafitrasa 5 ireo niarahan'ny ben'ny tanàna tamin'ny vahoaka.